Razi huzakanao fa mandihereri fiainansarotrayanao mahatsiaro very sy mahandraveyanao tadiavo Jesu fizy mitadianao mbola faleriavana miarahaba atsika rehetra mahazo ity marainy ity ary mbola faly ihany koa miarahaba ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izay mbola mahazo izao fotoana izao izay ankalazana ny 10 taona zay nijoroan'ny vondrona
miarahaba atsika rehetra ao anatin'izany ary misaotra ny tompo ihany koa mbola azahoantsika izay fotoana zay zany. Ny fampianarana zay hoentina eto dia araka hitanareo voasoratra ao anatin'ny programany hoe ny azo fijaliana irery any no teolojianay. Zay hitanay fa teny filamatra ato amin'ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy zany teny zany. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa dia ivavaka isika metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra tombotsika zany ivavaka isika. Saotra Jesosy mbola azahoan'ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy ny mankalaza ny 10 taona. Betsaka ny hetsika rehetra zay atao fanamariana izany fotoana zany ary tafiditra ao anatina zany ny fampianarana samihafa zay atolotra ny zanaky ny fiangonana, ny zanaky ny FLM zany. Dia magnataka aminao zay ny tarianao hatrany ny fampianarana rehetra zay atao mba hitondra hery sy finoana ao anatina zay mandre zany. Ny tenanay manokana dia hitondra fampianarana ao anatin'izany ary mangataka aminao hitarika amin'ny fanahy masina ny fampianarana zay atao dia teo koa ireo zay miaino. Mamindrafo aminay Jesosy ary mamelany elokay fa mpanotsy zay amin'ny anaranao no ametranay zany vavaka zany. Amen. Araka ny voalaza teo dia ny fampianarana zay atolotra anareo dia ny hoe ny azo fijaliana irery any no teolojianay. Eto dia tsara ny mampatsialo voalohany indrindra fa raha resahana izany azo fijaliana izany dia ny folo ny teolojia luterana mihitsy no resahana ao anatin' zany. Raha izany azo fijaliana zany esoronao amin'ny teolojia luterana dia manafoana avy hatrany ny maha-luterana mihitsy zany. Manafoana ny maha-luterana zany. Sahala amin'ny manatsoaka fon'olona anankiray avy ao anatiny ka tsy maintsy mitarika ny fahafatesany zany. Zany ho lazaina mba ho ilazana ny lanjany zany azo fijaliana izany amin'ny teolojia luterana. Zany dia setry ny teolojia ny voninahitra ary ho hitantsika moa ny fanazavana azy. Raha fintinina na lazaina amin'ny teny fohy ny hoe teolojia ny azo fijaliana dia ny teolojia izay milaza fa rehefa nijaly sady maty Jesosy nombona ambony azo fijaliana dia ny maha-olombelona azy sy ny maha-Andriamanitra azy mihitsy no maty sy nijaly teo ambonin'izany azo fijaliana zay zany. Zay zany ny teolojia ny azo fijaliana zany zay. Zany hoe ilay Andriamanitra mihitsy no nijaly maty ary voaomby teo ambonin'ny azo fijaliana. Zay zany izy. Fa ny teolojia ny voninahitra dia setriny zany. Ny teolojia ny voninahitra dia ny teolojia izay manao hoe rehefa nijaly sy voaombo ary maty teo ambony azo fijaliana Jesosy dia ny maha-olombelona azy ihany fa tsy ny maha-Andriamanitra azy. Afaka misaraka zany ny maha-olombelona azy sy ny maha-Andriamanitra azy ary ny maha-Andriamanitra azy izay fanahy ka tsy azon'ny olombelona ampijaliana na vonoana amin'ny azo fijaliana dia efa niakatra tamin'ny voninahiny rehefa nanomboka voasambotra sy nampijaliana ary nombona tamin'ny azo fijaliana ilay olombelona ny tafinofo sy ra dia Jesosy avy any Nazareta zany. Fa ilay parti maha-Andriamanitra azy zany efa tsy tao tamin'izay fotoana zay. Zay zany ny teolojia ny voninahitra zany zay.
izy io a dia nisy adihevitra teolojika lehibe zay natonga azy adihevitra teolojika efa nanomboka tany amin'ny taonjato voalohany, faramparany taonjato voalohany na taonjato faharoa tany hatramin'ny taonjato fahadimy ary nitohy tany amin'ny taonjato fahina amby folo dia tamin'ireo reformatora ka natonga ny fanavanany hoe teolojian'ny voninahitra sy ny teolojian'ny azo fijaliana. Ho anao zay liana bebe kokoa amin'ny fanazavana amin'ny Antsipriany dia manazava an'io adihevitra kristolojika io aho ao amin'ny texte zay nosoratako ao amin'ny efa nalefako emailana amin'ny admiana zay zavatra zay dia azonareo angatanany ao manazava amin'ny Antsipriany ny fizotra na ny fandehan'ny adihevitra kristolojika teo amin'ny tantara ka natonga an'izany hoe teolojian'ny azo fijaliana sy ny teolojian'ny voninahitra zay zany. Ao amin'ny tapany voalohany dia manazava ny adihevitra teolojika ao nanomboka tamin'ny taonjato faharoa hatramin'ny taonjato fahadimy ary amin'ny tapany faharoa dia manazava ny adihevitra kristolojika tamin'ny taonjato fahina amby folo ary amin'ny tapany fahatelo ny famelabelarana dia manazava ny fivelaran'ny fahazahoana ny teolojian'ny azo fijaliana sy ny teolojian'ny voninahitra amin'ny texte zay nisoratako zany. Fa izay ho resako eto androany dia momba ny tapany fahatelo dia ny fivelaran'ny fahazahoana ny teolojian'ny azo fijaliana sy ny teolojian'ny voninahitra. Iveriko fa izany no tandrifatsika kristianina ankapobeny fa ho anao zay tia fantatra ny Antsipriany ny fizotra ny adihevitra na fanazavana Antsipriany kokoa dia afaka mamaky ao amin'ny texte. Nanomboka teo amin'ny indrindrandrindra tany amin'ny taona 1577 na 1580 1577 moa navasoratra ny formule de concorde boky zay mirakitra ny fampianaram-ponoana loterana izy io na ny fampianaram-ponoana loterana ary tamin'ny taona 1580 zay navasoratra ny book of concorde nanomboka tamin'izay fotoana zay zany dia lasa fototro ny teolojia loterana mihitsy ny teolojian'ny azo fijaliana ary lasa marika manokana zay ahafantarana ny teolojia loterana izany nanomboka tamin'izay fotoana zay iny fa mandraka ity androany aza mandraka ity androany. Miainga aveo amin'ny fandraisana ny Kristy voahombo tamin'ny azo fijaliana dia ny Mahandriamanitry azy sy ny maha-olombelona azy zay tsy misaraka ny teolojian'ny azo fijaliana ary mivelatra mankana amireto foto-kevitra telo ireto. Ny foto-kevitra voalohany dia ny fahitana an'Andriamanitra irery ihany ao amin'ny azo fijalian'ny Kristy, zay no voalohany. Ny faharoa dia ny azo fijalian'ny Kristy izay mandrodana ny fieverana ny asa tsara rehetra ho lalam-pamonjena arodany teolojian'ny azo fijaliana zany. Zay no hevitra faharoa. Ary ny hevitra fahatelo dia ny azo fijalian'ny Kristy, zany hoe ny fifandraisan'ny azo fijalian'ny Kristy sy ny fahoriana samihafa zay atrehiny mino amin'izao fiainana izao. Io zany ny hevitra fahatelo ariwa dia tiako resahana betsaka indrindra amin'ny vanim-potoana zay atrehatsika ny valana aretina amin'izao fotoana zao ka hitondrana teny fampaherezana ao anatina zay fotoana izay. Setrin'ny teolojian'ny azo fijaliana nefa dia raha izay no fivelaran'ny teolojian'ny azo fijaliana. Ny teolojian'ny voninahitra kosa dia mivelatra mankany amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra sy ny fitoriana ny heriny magaga mba amin'ny voninahiny ivelan'ny azo fijalian'ny Kristy.
ivelany azo fijaliana, mandingana ny azo fijaliana zany. Ary tsy mahagaga zay zavatra zay satria mandray izy reo fa Andriamanitra zany tsy vomy tamin'ny azo fijaliana fa ny maha olombelona an Jesosy ihany no vomy tao fa tsy ny maha-Andriamanitra azy. Ka dinganina ao anatin'izany ny azo fijaliana satria tsy important zany zay. Io dia azo lazaina mitovitovy amin'izay ataon'ny fiangonana secte amin'izao fotoana zao zay zavatra zay, izay mitory ny herin'Andriamanitra mahagaga mba amin'ny voninahiny kanefa ivelany azo fijalian'i Kristy fa amin'ny fahagagana sy ny fanasitranana no itoriana an'izay zany, amin'ny fahagagana sy ny fanasitranana zany. Reny évangile de prospérité reny, évangile de miracle rehetra reny zany dia izy daholo zany reny. Ary hitantsika fa roborobo be io teolojia ny voninahitra io am'izao fotoana zao ka mila ijoroana tsara sady torina tsara ny teolojia ny azo fijaliana. Amin'ny fanazavana ny hevitra voalohany amin'ny teolojia ny azo fijaliana dia manazava Lutera fa Martin Lutera zany manazava izy fa ao amin'ny Kristy nanetry tena tonga nofo ary voaomy tamin'ny azo fijaliana irery ihany no ahitana an'Andriamanitra, fa ivelan'izany ho izy dia ny devolo zany no hitanao, devolo zany ny diable zany no hitanao Lutera ivelany zany azo fijalian'i Kristy zany. Ny azo fijaliana ny teolojian'ny voninahitra nefa dia miezaka mitady an'Andriamanitra sy mitory ny heriny mahagaga mba amin'ny voninahiny ivelany azo fijalian'i Kristy, fa ny teolojia ny azo fijaliana kosa dia mitory ny heriny mahagaga mba amin'ny voninahiny ao amin'ny azo fijalian'i Kristy, dia teo amin'ny nandreseny ny fahafatesana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty koa zany ijoroana sy itoriana an'izay heriny mahagaga mba amin'ny voninahiny zay zany. Tsy zany anefa no heverin'izao tontolo zao ho ahitana an'Andriamanitra, arak'izay voalazan'i Paoly hoe ny jiosy mila famantarana, jentilisa koa mitady fahendrena, fa zay kosa ho izy dia mitory an'i Kristy zay voahombo tamin'ny azo fijaliana, izay fatafotoinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Tsy mahagaga aloha raha ohatra ka fatafotoinana amin'ny jiosy zany ary fahadalana amin'ny jentilisa koa, satria raha ny fiantonan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana na ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana no resana, zay fahafatesana fanalambaraka mihitsy tamin'izay fotoana zay, dia ohatrany tsy Andriamanitra zany izy, ohatrany tsy Andriamanitra izy, kanefa izany indrindra no maha-Andriamanitra azy, satria manambara ny fandresen'ny fitiavana zany zay. Andriamanitra fitiavana izy, ary ao anatin'izany azo fijaliana zay zany no manambara ny fandresen'ny fitiavana, manambara ny fandresen'ny fitiavana zay. Ka io dia zay no ilazana fa ao amin'izany irery ihany no ahitana an'Andriamanitra, indrindra ny maha-Andriamanitra fitiavana azy. Ny hevitra faharoa dia amin'ny fivelaran'ny teolojia ny azo fijaliana zany, dia ny azo fijaliana izay mandrodana ny hevitra rehetra izay manao ny asa tsara ho lalam-pamonjena. Arodany teolojia ny azo fijaliana zany zay. Zany dia mifandray amin'ny fampianarany Martin Lutera momba ny fanamarinana, momba ny fanamarinana, arak'izay voalazany ty teolojiana anankiray hoe ny teolojia ny azo fijaliana dia ny teolojia ny fanamarinana, ary ny teolojia ny fanamarinana dia ny teolojia ny azo fijaliana.
Izy io dia mifandray amin'ny fampianarany Anselma tany amin'ny taonjato faha 1 tanoany, momba ny teoria anselemiana momba ny fanavotana. Manazava betsaka momba an'io aho ao amin'ny texte ka azonao vakina ho anao zay liana amin'ny fanazavana zany. Ny fampianarany Anselma dia azo heverina fa niankinany Lutera satria i Anselma dia mampianatra fa tsy azo divirana mihitsy ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo sy ny fahafatesan'i Jesosy amin'ny maha-olombelona sy maha-Andriamanitra azy mba ahatanteraka ny famonjena izao tontolo zao. Io dia voalazany Anselma amin'ny fampianarany momba ny hoe nahoana Andriamanitra no tonga olombelona zany, ampianarany Anselma zany zay. Ao amin'ny Kristia izay voahombo sy nitsangana tamin'ny maty araka zany dia misy ny famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra, misy ny famoronana vaovao izay ataony, ary zany dia araka zay voalazan'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana faharoa toko 5:7 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy hoy Paoly dia olom-baovao izy, olom-baovao izy. Zany hoe amin'ny teny grika lay lazany hoe olom-baovao dia kainektisis. Raha jerena arabaky teno ny dikan'izany dia hoe zavaboary vaovao zany, zavaboary vaovao mihitsy zany zay. Ka raha ohatra ka ho amin'ny Kristy no mahateraka lay olom-baovao amin'ny hazo fijaliany sy ny amin'ny fahafatesany ny hazo fijaliany zany, dia tsy maintsy midika zay fa tena mandrava avatrany mihitsy ny ezaka rehetra zay ataon'olombelona mba ho famonjena ny tenany, fa mampitodika azy kosa amin'ny hazo fijalian'ny Kristy zany zay, mampitodika amin'ny hazo fijalian'ny Kristy, araka zay voalazan'ny Paoly apôstôly manao hoe, araka zay voalazan'ny Martin Lutera zany. Martin Lutera dia manao hoe raha mijery ny tena koa ho izy dia tsy hitako zay avavonjy ahy, fa raha mijery an'i Kristy sy ny hazo fijaliany kosa aho dia tsy hitako zay avery ahy. Martin Lutera zany milaza an'izay. Amin'ny hevitra fahatelo farany momba ny teolojian'ny hazo fijaliana na ny fivelaran'ny teolojian'ny hazo fijaliana zany dia ny fifandraisan'ny fijalian'ny Kristia amin'ny fahoriana samihafa izay atrehiny mino amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Anisan'ny tsindrian'ny Martin Lutera zay zavatra zay. Araka ny Lutera dia tsy milaza fanambaran-tenan'Andriamanitra ao amin'ny hazo fijalian'ny Kristy fotsiny ny teolojian'ny hazo fijaliana, fa ny fanambaran-tenany ao amin'ny fahorian'ny mino ihany koa. Tsy hafa izany fa ny fanambaran-tenany fa izy no mitondra ny tantara, ary tantaran'izao tontolo zao zany, ary koa tompony teny farany momba ny fahoriana rehetra izay atrehiny olony amin'izao fiainana izao. Tsindrian'ny Martin Lutera zany. Tsy zany ihany fa ny fahoriana izay atrehiny mino dia tsy mba hikendren'Andriamanitra loza ho azy, fa fiadanana ho azy kosa, araka izay voasoratra ho amin'ny Jeremia mpaminany toko 7:1 hoe izaho manana hevitra zay heverako anareo dia hevitra zay ahatonga fiadanana fa tsy loza. Zay no voalazan'i Jeremia ao amin'izay teny zay zany. Ankoatr'izany dia tsindriana koa ao amin'ny fifandraisan'ny fijalian'ny Kristy sy ny fahorian'ny mino ny tsy fandaozan'Andriamanitra ny olony na inona ny karazam-pahoriana rehetra zay atrehiny. Andriamanitra zany tsy mba mandao azy.
tsaroana ao anatina zany fa lalana efa nandalovany Kristy tamin'ny namonjeny izao tontolo zao ny fahoriana, ary tsy maintsy andalovany izay rehetra teo vaovonjy koa izany. Io no voalazan Jesosy raha milaza izy manao hoe aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, ary zao koa no voalazany hoe tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana isan'andro ny mpianany ka manaraka azy, fa izay tsy mitondra ny azo fijaliana ho izy dia tsy azo ekena ho mpianany zany zay. Zay voalazan Jesosy zany zay. Na izany aza nefa dia Kristy tsy mba mandao ny olony ao anatin'ny fahoriana, fa miombona aminy hatrany amin'ny fahoriana rehetra izay hatreny, ary mampandresy azy am'izany. Zany hoe miombona amin'ny azo fijaliana zay hatreny olony izy, ary mampandresy azy am'izany fahoriana aizay zany. Ny teolojia ny azo fijaliana dia tsy hoe tsy mitory ny herin'Andriamanitra na ny fandresen'Andriamanitra, fa mitory izany tokoa izy dia ny fandresen'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana, dia ny fitsanganany tamin'ny maty ka nandreseny ny fahafatesana. Izany dia araka zay voalazany Paoly hoe rehefa hafatesana, aiza ny herinao, aiza ny fanindronanao izy. Any amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10 any izy miresaka an'izay, ka resanao anatin'izany hoe ny fahafatesana ho izy no resena ka levona, levona zany lay fahafatesana. Io dia mpianarin'ny Paoly izay zavatra zay, ka resana ao anatin'ny teolojia ny azo fijaliana zany. Ny fahafatesan'i Kristy dia miantoka fiainana ho an'ireo zay mino azy teo amin'ny fitsanganany, ary ny fitsanganany dia manambara fampandresy izy, ary ny fandreseny dia miantoka fandresena ho an'ireo rehetra zay mino azy ao anatin'ny fahoriana. Miantoka fandresena ho an'izay mino azy ao anatin'ny fahoriana zany. Amaran'izany fa na dia tsy maintsy miatrika fahoriana aza ny mino an'i Kristy, dia mahita ny herin'Andriamanitra ao amin'ny azo fijalian'i Kristy irery ihany, ny mino ny teolojia ny azo fijaliana ro anatin'izay. Ka ny teolojia ny azo fijaliana dia mahita ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fahorian'ny mino, dia ny herin'Andriamanitra zay mampandresy ny mino ao am'izany fahoriana aizany. Ary toy izany koa ny voninahiny, raha mahita izany ao amin'ny azo fijaliana irery ihany no teolojia ny azo fijaliana, dia midika izany fa miseho ao amin'ny fahorian'ny mino koa ny voninahitr'Andriamanitra, dia amin'ny fanekena ny fitondran'Andriamanitra mahasoa izany. Fa amin'ny fanekena sy ny fatokina ny fitondran'Andriamanitra mahasoa no ahitana ny voninahiny ao anatin'ny fahoriana. Ampianarina ao anatin'ny teolojia ny azo fijaliana izany, zany hoe ao anaty amin'ny fanekena sy ny fatokina ny fitondran'Andriamanitra mahasoa no ahitana ny voninahiny ao anatin'ny fahoriana. Martin Luther dia manindry fa ny fahoriana hatreny mino eto am'izao fiainana zao dia takaitra mipetraka noho ny tsy fanaran'olombelona ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny voalohany, araka izay voalazany Paoly hoe ny fahadisoan'ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, satria samy efa nanota koa zany izy rehetra. Io voalazany Paoly any amin'ny Romanina 5:12 na amin'ny 5:15 any koa izy miresaka an'izay. Ny fahoriana eto amin'izao tontolo zao dia misy fandraisany
amin'izany tsy fanarahan'olombelona ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny voalohany zany, ka zavatra tsy mba azony mino hialana raha tsy eo amin'ny fahafatesana. Eo amin'ny fahafatesana zany vao afaka am'izay izy ka tafafindra mankana amin'ny fiainana amin'ny fahafenoany, ilay fiainam-pahasambarana izay atolotro Kristy azy teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty zany. Ka lalana zay tsy maintsy andalovan'ny mino ny fahoriana fa tsy azo ialana zay, tsy azo ialana zany zay. Zany dia arak'izay voalazan Jesosy ao amin'ny Jaona 4:7 hoe aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Ny tohiny kosa ny hoe nefa matokia fa izaho efa naharesy izao tontolo zao dia mampanantena fandraisena ho an'ny mino azy ao anatin'izany fahoriana zany, araka izay voalazantsika teo aloha. Ahoana nefa izany hoe mandresa ao anatin'ny fahoriana, inona no dikan'izay? Ny dikan'izany dia tsy manambara fahafahana ao anatin'ny fahoriana misy, tsy izay zany no hevitra zay, fa mahajoro ao anatin'ny fahoriana kosa ka tsy miembotra amin'ny finoana any Kristy, eny fa na dia miantra manaina aza izany. Sasaala amin'ny reny tantarany martiora reny no ahitantsika an'izany hoe kristiana mandresa ao anatin'ny fahoriana zany reny, miantra manaina mihitsy fa tsy mivadika amin'ny fanarahana any Kristy zany. Zay zany hoe mandresy ao anatin'ny fahoriana zany zay. Ampianarin'ny teolojia ny azo fijaliana ao anatin'izany fa ny fiadanana izay atolotro Kristy ny mino azy dia afaka mamakivaky ny fotoan-tsarotra rehetra zay atrehiny am'izao fiainana izao. Zany hoe afaka traverse ny moment difficile rehetrarehetra izay atrehin'ny olony zany zay fiadanany Kristy zay zany. Satria tsy mba zavatra momba izao fiainana izao no iankinany, fa ny firaisana amin'ny Kristy voahombo sy nitsangana tamin'ny maty kosa. Ka na manao ahoana ny fandenjavatra misy eto amin'ity fiainana ty zany, na vadibadiky ny fiainana ambona mananao ny onjam-piainana mamely, ny arety mandringana koa etsy andanina zay zany, raha mbola nananao ny firaisana amin'ny Kristy dia anananao mandrakariva foana koa ny fiadanana ao aminy. Io zany no anafarana ny kristiana hijoro hatrany amin'ny finoana, na inona ny trangan-javatra zay atrehina am'izao fiainana izao zany. Ka dia ampaherezana ny zanaky ny fiangonana zany izay zavatra izay. Martin Luther koa dia manazava fa mitaratra ny fijeriny teolojia ny azo fijaliana ny fahorian'ny mino ny tantarany Josefa sy Joba ao amin'ny Tesamena taloha, izay ahitanan'Andriamanitra mitondra ny tantara ary miaraka hatrany amin'ny olona ao anatin'ny sarotra, ary koa tompony teny farany amin'ny fahoriana rehetra izay mitranga amin'ny olony. Ankoatr'izany dia tsindriana ao anatin'ny teolojia ny azo fijaliana ihany koa fa na dia eo aza izany hoe tsy maintsy mitondra fahoriana ary tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana isan'andro ny mino, dia tsy mba mampitondra izay tsy zaka ny tompo, tsy mba mampitondra izay tsy zaka zany ilay Andriamanitra raitsika be fitiavana, tsy mba mampitondra atsika izay tsy zakatsika izy. Izay kendren'Andriamanitra amin'ny fahorian'ny mino
dia ny fitomboana amin'ny fiainana ara-panahy dia ny fiainana miaraka amin' Jesosy ka aretana amin'ny fararana dia azy. Fitomboana amin'ny finoana zany no kenen'Andriamanitra amin'ny azo fijaliana zay atreny na izay entin'ny olony zany. Zany de arak'izay voalaza ao amin'ny Jakoba 1:7 hoe ny fizahan-toetra ny finoana dia mahatonga faharetana. Hoy Paul ao amin'ny Romana 5:8 hoe azafady ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Zany dia mitona ny mino ahatoky ny fitondran'Andriamanitra mahasoa eny fa na dia ao anatin'ny sarotra aza. Teny fampaherezana ho antsika kristiana rehetra amin'ny ady hatreny amin'ny valanaretina ankehitriny koa izany. Zay teny fampaherezana ny mino matoky ny fitondran'ny tompo isika eny fa na dia ao anatin'ny sarotra sy na dia miatrika fahoriana maro samihafa aza, satria manana ny fanantenana isika ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny alalan'ny teolojian'ny azo fijaliana rery andriavana no azahoana ny fahorian'i Josefa sy Joba ao amin'ny testamenta taloha, ary azahoana koa ny fahorian'ny mino ankehitriny amin'ny finoana ny teny fampanantenan'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe indro izaho momba anareo manakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'ny zao tontolo zao izy. Zay ny voalazan'ny Jesosy Kristy zany ao Mateo 5:9 zany. Ny amehezako ity fampianarana itya dia ny hoe rehefa miteny zany ny zanaky Nefelema ny hoe ny azo fijaliana irery ihany no teolojianay, dia aoka ho tsarona fa ireto foto-kevitra 5 manaraka ireto no tafiditra ao anatina zany. Araka izay mifototra amin'ny fanazavana izay ataoko eto zany, fa afaka manamby koa moa zany anao raha ohatra ka mbola misy hevitra hafa, fa izay atolotra eto zany de reto hevitra 5 reto zany no voafoaka ao anatiny izany. Ny voalohany zany de ny hoe rehefa miteny ny zanaky Nefelema hoe ny zanaky ny azo fijaliana rery ihany no teolojianay, ny dikan'izay zany de zao hoe ny zanaky Nefelema dia mino sy mandray fa Jesosy Kristy dia ny maha-Andriamanitra azy sy ny maha-olombelon'azy dia nijaly sy maty ary nitsangana tamin'ny maty noho ny fahotany. Zay zany voalohany. Ny faharoa de hoe ny zanaky Nefelema dia mahita an'Andriamanitra irery ihany, dia ny fitiavany sy ny heriny amin'ny voninahiny ao amin'ny azo fijaliana irery ihany fa tsy ivelan'izay. Zay zany faharoa zay. Ny fahatelo dia ny hoe ny zanaky Nefelema dia mino fa ny azo fijalian'i Kristy irery ihany no miantoka ny famonjena azy fa tsy niezaka na koa ny asa tsara zay ataony. Zay zany fahatelo zay. Zay no fahatelo. Ny fahaefatra dia ny hoe ny zanaky Nefelema dia manaiky fa tsy maintsy mandalo fahoriana izy eto amin'ity fiainana ity. Tsy maintsy miatrika fahoriana izy, nefa mino koa fa Jesosy Kristy izay efa nijaly noho ny aminy dia miombo-pahoriana aminy ary mampandresy azy amin'ny fahoriana rehetra zay atrehiny ka ahitany hatrany ny fiadanan'i Kristy ao anatin'ny sarotra.
zay zany faefatra zay. Ary ny fahadimy farany dia ny hoe ny zanaky ny FLM dia mino fa Andriamanitra no mitondra ny tantarany zao tontolo zao sady tompony teny farany amina zay rehetra mitranga amin'ny olony, ary noho zany dia manaiky ny fitondran'Andriamanitra mahasoa amy zavatra rehetra izy, eny fa na dia tsy dia araka zay eritreretiny saina loatra aza aizany indrandray. Io zany fahadimy zany. Io zany ao ka ho tsaroantsika fa raha miteny zany hoe ny teolon'ny hazo fijaliana rery any no teolojianay, dia izany hevitra dimy zany no vaovao koa ao anatin'izany. Afaka manampy koa ianao araka zay mety hitanao any zany ho fanampin'izay, fa ireo zany dia taviditra ao anatin'izay, ary izay ihany koa no afehin'ny fampianarana izay ataoko am'ty maraina ity zany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery any izay azatra amy taloha indrindra ka mbola ho azy mandrak'izay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra arak'izany isika ahafahana nanolotra an'izay fampianaran'izay, ary zay no anjara zay hoentinay amin'ny fankalazana ny 10 taona ny vondrona zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Dia mirary fampaherezana ho atsika zanaky ny fiangonana rehetrarehetra, ary mirary ihany koa ny fampianarana samihafa zay mbola andeha eto samby eo ambanin'ny fitarihan'ny tompo avokoa amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka azaontsika mianatra sy azaontsika ihany koa mahazo hery amin'ny alalan'izay fampianarana rehetra zay atao eto zay. Panjakan tumpun fiainanga pamunzi maeri ze tungananga utotsikeya nifideranga numendrika pamunzi tsika azavolia minzengi sukombola misfaingana eraute sos panjakan tumpun fiainanga pamunzi maeri ze tungananga utotsikeya nifideranga numendrika pamunzi tsika azavolia minzengi sukombola misfaingana. Sambaranga miambinyanao agnoagneya ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahinagna
Jesús misy asambaragna miambigny anao agnoagny ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahinagna Superman manompo an Jesosy fa misy asambaragna miambigny anao agnoagny ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahinagna Jesosy, Vanessa Samarana, minha minha não anuaia, ataova tsara ny asa ombany filoana, mas agora miteny komba la misy fahinana, alotsika jiaby perany Jesosy, fa tsara tokony mihira miterazy, alotsika jiaby perany Jesosy. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara hampandroso ny fitiava